Oh le paresseux. Lasaka. Mbola tsy zakana. Tsy hitanareo io rehefa andavanandro. Ohatran'ireny hamaky fahoriana rehetra zay mipetraka eo. Tsy manino. Chaîne Nanona Lifestyle miteny gasy indray androany miaraka amin'ny Nano mon fiancé. Ie. Dia efa ela be nizamana tana vidéo tany aloha tany no resaka anareo ny boyfriend tag amin'ny teny malagasy. Efa betsaka ihany koa ireo nangataka an'ilay tany amin'ny réseaux sociaux maro samihafa tany dia ataonay amin'izay izy androany satria Zay tonga satria izay indray izy vao mety very. tsoka foana izy dia androany vao hita. Dia atongotsika ary raha tianareo ilay concept an'ilay vidéo aza dininy migemer an'ity vidéo ity ary misabone ihany koa raha toa ka mbola tsy abone eto amin'ny chaîne ianao. Dia atongotsika ilay izy misy fanontaniana eo amin'ny roapolo eo amantanitsika anazy vitantsika eo na raha tena hainy tsara ny couple anay raha fantany tsara koza vitantsika eo rehefa aveo valiny raha ihany no haiko fa hitanareo tsara eo. Dia zay atongotsika vonona nao azy eny ary lasary fantany voalohany testsika noniona niona tany Antsirabe aloha mazava ho azy dia misy toerana izay any atao hoe gare eny dia tany izay niona rehefa mandalo any nareo dia mandalova izay toerana izay. Ie. Faninanay voalohany tena mbola tsy mifankalala zay tamin'ny ambondrona tao amin'ny école santé izy. Tamin'izany mbola paposy kely. Mbola kely dia kely valitsika kely mihitsy. Hatramin'ny vina no niaraka mitady exact. Niaraka mitady exact tamin'ny 2009 15 janvier. Matahotra hoe tsy efa ça fait 8 ans zany zay zao niaraka 8 ans et quelques mois 4 bientôt 4 oui. Zay zany ny premier baiser atsika. Le toerana moa zany zao efa nihita fa misy an'izay toerana izay fanaovana balle des jeunes tany amin'ny balle des jeunes zay ny fanomboka voalohany tao amin'izay atlasy zay atlasy taloha niova ritsy izy taty aoriana dia zao ohatra ny fahazavatra hafa mihitsy amin'izao tsy ohatran'ilay izy. Nandihy zay dia nisy raha tsara kely zay nandihy zanay dia niainga teo ilay aingam-panahy dia Review an'i Chris Brown ilay hira. Et comment c'était nanao na ohatrany tsy teto tany na tsiro tena ohatrany hoe misy afomanga feu d'artifice be tamin'ny manodidina mipopoka be ay tsisy an'ilay izy fa za ihany na anazy. Qui a fait ils en ont premier pas. Premier pas hoe izy nanao le izy mety hoe tsy izy mety hoe tsy zava azo lazaina hoe izy ihany satria izy tsy hoe koty izy le nanao premier pas fa niteny fotsiny dia za ihany no koty fa raha tsy nisy azy kitika kely hoe misy ane za zay vao miteny za fa zay ny fandehany za. Inona no première impression anao tamin'ny nahitanao voalohany? Latsaka dia masoarako ty latsaka dia le namako nanakatra azy nakeo dia zay vao tafadeny aho zany lay be zany sipakely zany satria izy tamin'izany mbola kely dia zay ny nahitako azy voalohany. Tamin'ny viny anao niona tamin'ny famille voalohany? Niona
niona tamin'ny famille aloha efa hitahiteny foana efa hoe niona tena niona ny resaka niona tena hoe ny resaka tamin'ny Noël 2010 tamin'ny Noël 2010 24 décembre izay raha tsy diso sakafo hariva tany am'zareo fa tamin'izay dia matavatra miketroka mihitsy raha inona hoe tradition kelintsika indrina isan'andro isan'andro miaraka miteny foana zay hoe 1 2 3 alohan'ny dia azavaiko anareo le 1 2 3 123 zay rehefa atambatra milahatra dia mahatonga izay za teraka 12 dia izy teraka 3 dia le izy fotrany hoe rehefa manome taoko dia 1 2 3 dia zay dia zay tsy maintsy rehefa alohan'ny hanapaka telefona zay dia miteny an'izay foana satria ohatrany hoe vonona ve notapahana tsisy resahana ntsony ohatr'izay dia nikely an'izay zay dia hatramo zao le izy mbola taona satria tamin'ny voalohany koa le resaka ela be dia le aloha zany tsy tia hanapaka anankiray dia farana asiana zay taoko kely zay mba rak'izay teny am'izay hoe tsisy resahana ntsony ia tsisy alino dia zay mividy zay dia tapahana fa be dia be fa zay ny tena isan'andro sady isan'andro dia isan'nykalina koa zay alohan'ny tena hoe atonga dia miteny kely foana ny hoe mikafo rehefa efa depuis dia hatramin'izao mbola ohatrany zany efa fiancé zay zao dia mbola mifampiteny kely an'izany foana efa niaraka nandeha vacances ve nareo taiza efa niaraka foana fo niaraka kely zay dia mbola tsisy nafantatra hoe niaraka zay tamin'izany dia efa nandeha vacances taty Antananarivo aloha dia rehefa eo Majunga dia Tamatave dia nandehandeha teo be dia be ilay izy fa tany saiko eto daholo mety elaela zay dia zay ihany fa mandeha foana mihitsy mandeha foana miaraka foana iza no teny je t'aime voalohany dia taiza en fait ohatrany hoe izy no teny anazy voalohany tamin'izay zany amin'ny cross marin miaraka ny cross marin dia mety tsy hitanareo le izy raha tsy ny Antsirabe nareo fa lalana akany amin'ny route d'Ambositra iny le izy lalana mitsofoka kely zay dia cross marin tany zay dia miresaka dia voilà miteny an'le izy anareo va raha ihany tadidiko raha ivoaka any amin'ny restaurant tsika dia ohatrany ahoana ny fiakanjo raha ivoaka ny restaurant en fait zay mandeha restaurant foana matetika dia tsotra matetika satria mandeha miala ato an-trano zay tsy niretsy hoe andao andeha resto fa any vo hoe andao andeha resto dia akanjo misy fotoana akanjo zao hitanareo zao misy fotoana mba mihajahaja kely moa izao inona ny sakafo tena tsy tiako indrindra ny tena tsy tia indrindra sakafo tsy tia izy io mantsy ohatrany somary betsabetsaka zay ihany fa mety hoe ny tena tsy tia na amin'ny fofony fotsiny ary dia tsy tia ny trondro ngamba fa sakafo tsara be ary tsy tia ny hoe foie gras zany zao tsy tia ny hafa kely ranoko daholo rehefa zay ny commentaire vo mahita tsara ka mahaboda ihany za tanareo mahaboda anazy inona indray ny poisson préféré taloha haiko hatramin'ny taloha ka hatramin'izao le izy taloha coca ny tena tiany coca dia tena misotro foana izy isan'andro dia lasa coca amin'izany aho ianao fa iza misotro coca tsony fa ataoko coca indray ny sotroinao izy eo izy bonbon anglais indray dia laza bonbon anglais indray nisy fotoana sprite kely dia ohatrany leo be an'le sprite izy dia lasa bonbon anglais foana an'izay fa izao ny tena ny tiany firy ny pointure pointure mimi kely dia kely
Le tenisina zazakely reny a dia efa tonina azy 36 ny anazy fa mahafatifatika zany zao anisan'ny hoe mahitiavako anazy ohatrany hoe mba cendrillon kelikely izy ary malalaka ohatra hoe mijery kiraro ohatran'izay zay tonga dia izy no miteny tsy antonona ndry zany na hoe tsy antonona laza io fa za tsy mahalalaka za mizingizina be antonona io dia rehefa hoe izy miteny hitandry zany tsy kiraro any akanjo fa ndrehetrarehetra mihitsy angamba andravoany aminy dia fantatry voajereny fotsiny dia mety na tsy mety atonona na tsy atonona hatrany mety anadrina fotsiny jereny ohatran'izao fotsiny dia hoe antonona na tsy mijery pointure akory izy nanoko maso marron bien sûr gasy inona ny genre la musique préférée mety hoe pop ve tsy dia tena haiko koa tsy da za raha tsy mahay en fait tsy dia misy tena hoe genre la musique tiako fa ohatra hoe tiako fotsiny le tononkira na le fandehandehan'le hira pop sy sol angambany tena tiany R&B sol tenareo zany izy indray mahamalala izy kokoa comment s'appelle izy any mala meilleur amiako meilleur ami Saloy Erika ny mahazatra anazy kokoa fa Saloy ny mahazatra anazy fa samy anarany daholo dia izy meilleur amiako la Sahako tsy gana fa tena sahako dia le alikanay ao fedeko fa tsy dia miaraka aminay matetika izy loatra fa any an-trano any Antsirabe any inona ny point commun antsika zay zao rehefa miomana dia tena samy taraiky ohatrany hoe samy ela be zay rehefa miomana dia akoatran'izay koa zay samy ohatra hoe mijery film eo zay dia miomana tony be tena tia matony be samy masika koa samy be tsikitsiky dia samy manany any dia samy tsy PDB PDB zay zao ohatra hoe dessin animé tonga dia miaraka inay foana koa tofokofoana betsaka nitifizana zay koa tia culture gaulois mety hoe zay koa ngamba mpifankatia-nay betsaka nitifizana dia betsaka koa tsy hitifizana dia fa meny zao ianao inona zavatra tena hoe afaka ataoko mandritra pendant des heures za eo ihany manao vidéo zao hitantsika zao tena za zao efa reraka za zany hoe tsy manino nefa vao vetivety kely zay nanao andeha fa ho anazy nanaovako an'le dia tsy manino ho anareo zay mba mitia fiziko etiko tsy haiko na misy na tsisy j'aime peu misy ty vidéo ty raha tsy nareo ka ivery na ny dia zay izy forcé mihitsy inona ny talonko manana talon unique ave za medaladala oh mon dieu tu fous la medaladala angamba ny tena talentany fa ina re rany ny zavatra matimatotra kokoa ny talentany resaka communication sy varitra tafiditra ihany le zany le vidéo e inona zavatra jereko amin'ny téléphone izy ein télé zay mihitsy saika teneniko teo izy tsy dia mijery télé raha tsy télé réalité échange betsabetsaka na bilako zao za ty alela bilamo dia raha ny anazy indray dia rehefa resaka clip dia tena eo foany izy tena tiany be mihitsy dia miady amin'ny trano mihitsy fa tsy le clip efa naveriny miady amin'ny ao an-trano mihitsy izy hoe ny ao an-trano ohatra dia jery série dia izy dia jery clip dia fa maro ohatranao dia raha tsy zay dia le hitanareo hoe le zap ireny koa ty le zavatra amin'ny internet mampio
Raha faly be mahita le olona le mijery tapaka reny misy mikafo. Dia question farany a inona ny Sary be. défaut? Sao dia mbola piry défaut. Sarotra tezitra raha vao atao ahitsy zay. Zay angambany Raha manakavala fa tsy tezitra. sady raha manakava. Eny e zay tsy maintsy ianao zany manitsy zavatra aminy dia tsy maintsy variana eny aloha dia lasa tezitra izy dia zay raha manakavala sady tezitra dia zay fa zay matetika angambany dia tsy magnino. Mamelatry. Dia zay daholo ny question. Raha ohatra ka tianareo mbola hiverina vidéo ana moa dia tsy hosaina dia teneninao amin'ny commentaire koa inona ny na ny réseaux sociaux ana inona ny vidéo tianareo ataonay miaraka dia horesahako anazy. Dia voilà. Merci beaucoup nandalo teto indray. Soana dia bye dia zay sivy j'aime dia hitako hoe betsaka be ny j'aime dia mety hiverina za raha kely dia manaraka ela be ohatran'le teo ihany ngamba. Zay dia bye daholo. Bye. Vao vita ny vidéo dia coucou nanou.